Ny mety tetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 13 jona 4:22 amin'ny ora maraina hatramin'ny alahady 4 jona 4:22 amin'ny ora maraina. Tsy misy mifampitandremana mahakasika ny avy ny alondrano. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjony bombomba etrany amin'ny tanjona angotsy anorana malefaka amin'ny faran'ny fepitaona ho avy atsimo tsy misanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 km/h ahatratra 70 km/h indraindray any avaratsy sambava ateny mpanonja nanonjabe ny ranomasina avy ny onja raitra amin'ny 5 metatra ahatratra 2 metatra indraindray. Tanjona angotsy hatramin'ny manoro andorona tandrifon-drahona indraindray ny voamaraina ho avy atsimo tsy masanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 km/h rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka ateny mpanonja nanonjabe ny ranomasina avy ny onja raitra amin'ny 5 metatra. Manoro hatramin'ny tolanaro andraona mahalana iovaova ny fitsokan'ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fepitaona ka 10 km/h ho avy atsimo sanana kosa manomboka ny tolakandro ka 10 hatramin'ny 20 km/h anonjabe ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra hiena miandalina makany amin'ny faran'ny fepitaona. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena andraona misitokotoko ho avy andrefana na tsy mandrefana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km/h anonjabe ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona kapoha ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo tsy matsanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 hatramin'ny 70 km/h indraindray any avaratry 70 ateny mpanonja nanonjabe ny ranomasina avy ny onja raitra amin'ny 5 metatra. Tanjona kapoha hatrany amin'ny tanjona filanandro andraona misitokotoko ho avy atsimo amin'ny ankapobeny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 km/h ateny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona filanandro hatrany analalava andraona mahalana na andraona vitsy ho avy atsimo tsy misanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 km/h ahatratra 70 km/h eo anelanelan'ny mahajanga sy analalava ny maraina ho avy andrefana kosa ny alina ka 10 hatramin'ny 20 km/h ateny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 5 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby andraona misitokotoko ho avy atsimo ny ankapobeny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km/h ahatratra 30 hatramin'ny 70 km/h manakaiky ny tentrony avaratra ateny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4 hatramin'ny 1 metatra.